Ny fiainan'olona tsy vita mora, raha voasolona fakeo elabeny mpanakora. Ay, mikasika ny raha efa nampitainay moa zany dia efa tapitra, efa tsy manana anadiadiana azy intsony zay satria efa nampitainay any amin'ny fitsarana ny raharaha, fa efa napafantatra anareo mpanao gazety zay sy mivaoaka malagasy hoe mbola maromaro ny raharaha makasika azy, ary ireo raharaha ireo makasika azy any aminay ireo dia manodidina ny resaka marché public daholo. Ary misy ihany koa araka lefa nampafantarinay anareo hoe misy tatitra nalefa any avy any amin'ny samy film mikasika ny resaka famotsim-bola, dia ireo zany dia mbola mandeha daholo. Ary ny zava-baovao amin'ny fandehana ny tany Ponja zany dia ahafahanay manohy ny fanadihadiana satria azonay angatahana fitsarana ny famoahana azy ho an'ny filàn'ny fanadihadiana dia famerenana azy indray rehefa vita zany fanadihadiana zany dia afaka mitohy zany ireo fanadihadiana rehetrarehetra mbola miandro ireo. Firy zany zay? Firy maromaro eo amin'ny 4 na 5. Ary onona voalaza matetika koa ny hoe resaka hoe complicité tsy mahavita corruption sy anina ny olona rehetra, manahoana ny fanadihadiana blanco amin'ny momba an'izay raha iny tsy marina mihitsy zany satria zao na amin'ny dossier iny ary olona 4 no naterinay ny fitsarana, ary amin'ny dossier efa navoatazona ny Ramatokolodiny dia misy ny ben'ny tanàna izay mikirakira sy mitantana an'ilay vola, misy tompona ndraiky tale any amin'ny ministeran'ny intérieur zay ao anatin'ny dossier voalohany, ary isaky ny manao raharaha fanadihadiana na raharaha kolokolo zay dia voakasika daholo izay nanao an'ilay kolokolo fa tsy ny olona misitraka azy ihany. Ary amin'ity raharaha ity dia marina ny fitenin'ny olona sy mpanao gazety hoe izy dia izy nahazo an'ilay marché, izy zany no ohatrany hoe bénéficiaire, fa anisan'ny voaroroy ary nanaovana fanadihadiana ary efa any anatin'ny raharaha any amin'ny fitsarana daholo ireo olona rehetrarehetra zay nandray anjara tamin'ny fandikana lalàna mikasika an'ireny raharaha ireny sy mbola ho avy izay mbola tsy maintsy anaovana fanadihadiana. Olona 4 moa izy ireo tamin'iny ary tamin'iny voalohany. Ary le amin'ny toyany ve mety dia tsy maintsy kasihana foana zany. Afaka mamaly an'izay indray ao anatin'ny tsiambaratelo ny fanadihadiana zay, fa ny toyany dia tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy andeha, tsy maintsy faranana hatramin'ny farany. Efa mandeha fa iteneniko teo fotsiny ny fiantsoana azy tsy afaka natao raha mbola tany amin'ny hôpitaly izy. Izao zany izy efa any an-tanimora dia azo tohizina fanadihadiana raha misy ilana ny fiainona azy. Amin'le dossier afy? Amin'le dossier afy fa tsy amin'le dossier efa tapitra iny. Le dossier efa tapitra aminay fa any amin'ny fitsarana mbola mitohy. Olona 10 miaraka amin'ny Ramatoa. Ary amin'ny dossier iny dia efa misy directeur ny fitatana an'ilay subvention exceptionnelle amin'ny ministère intérieur voaroroy amin'ny dossier iny fa tsy hoe tsy natao. Misy maire olona mpanjakana daholo zany dia misy mazava ho azy ny olona zay mikirakira an'ilay nahazo an'ilay marché public. Ny fiainan'olona tsy vita mora, raha voasolona fakeo elabeny